Natany moa zany izy zao efa lasa MATSF izy zao fa tsy MATP tsony tetikasan'ny ministera fanadinan'ny tany sy ny fananatany izy io ministera fanajarianan'ny tany fananatany MATSF de ny io tetikasa produire io de vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola mandritra ny 5 taona no anatositosana an'io tetikasa produire io ny tanjony de araka ny voalaza tao anatin'le titre teo zany hoe fampandrosoana sy fiarovana tanànan'Antananarivo. Le fiarovana misy fanamboarana ny digue sy ny canal izay manary ny rano eto Antananarivo zany fefoloa sy ny lakan-drano eto rehetra reny zany afahana miaro amin'ny tondra-drano. Zay zany tena hoe objectif miara-miasa amin'ny apipa reny zany areo miara-miasa amin'ny apipa sy izay rehetra misehatra eo amin'ny fanajarianan'ireo lakan-drano rehetra ireo zany. De misy koa fampandrosoana, le fampandrosoana ny fokontany sy ny commune madidina an'ireo lakan-drano sy fefoloa izay lazaina teo ireo de manampy koa an'ireo commune sy fokontany ireo amin'ny fomba fitantanana any tanànan'ny zareo zany ny tetikasa produire. Fa misy an'ity le tetikasa zay miainga efa misy dokam-barotra mandeha, misy fampahafantarana mandeha amin'ny télé, amin'ny radio, zay ny antony ahatongavanareo eto zao fa mino fa zay izy io. Tsara angamba tonga de resatsika izy ino ty hetsika ataonareo miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo ty zao ty. Zay mihitsy ao anatin'le hoe fampandrosoana le tetikasa iarahana amin'ny commune urbaine d'Antananarivo, fampandrosoana sy fanampiana any commune urbaine d'Antananarivo amin'ny fomba fitantanana. De dikan'izay ao anatin'le fomba fitantanana misy an'ity tetikasa anankiray ty hoe fanisana trano izay iarahana amin'ny commune urbaine d'Antananarivo. Inona le hoe fanisana trano, recensement izy tsika amin'ny fomba fieny sy firesaka matetika hoe recensement des propriétés bâties RPB. Zay zany no tetikasa iarahan'ny produire manao amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny volana Jolay izy io ka hiafara amin'ny volana Septembre. Ina le atao hoe RPB ny fanisana trano zany hoe raha afaka zavainao mazavazava kokoa amin'ny olona zany. Ny fanisana trano zany de araka lazaina hoe recensement misy agent recenseur tonga miaraka amin'ny tablette any atokantranontsika tsirairay anatin'ny boriboritany anankidimy eto Antananarivo boriboritany voalohany, faharoa, fahatelo, fahaefatra sy fahaenina. Ny fahadimy efa natao zany? Ie, hoe nakaiza moa zany ny fahadimy tao ohatry voadingana manko zay. Voadingana le fahadimy sa hoe tsy mahay manisy tsika. Ny fahadimy de efa natao savaran'andro. Tamin'ny herintaona zany efa natao io boriboritany fahadimy io de amin'ity taona 2024 ty zany de tohizana amin'ireo boriboritany zay mbola tsy vita 1er, 2e, 3e, 4e et 6e. Hier ohatrikany ny fiarabanan'ny zareo avao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo faly miarabanareo mianaka amin'ny rahalahy. Miaraba tompoko koa sady toizako ihany fanta inona ny tombony azo avy amin'io fanisana trano fonenana eto Antananarivo? Miaraba antsika rehetra, miaraba ny mpieno rehetra ny tokantrano any. Miaraba. Ny tombony voalohany dia ny fananan'ny commune Antananarivo antotanisana atotan-kevitra marina sy feno azona mitondra ny fandaminana mahomby ho an'ny tanàna, ho an'ny mponina ary manao ny drafim-pampandrosoana pakany fotony isa-pokotany sy isaky ny faritra eny anivon'ny fokotany eny. Tena marina aloha zany satria ny antony de zao rehefa tena misy ny ataontsika hoe vinam-pampandrosoana anankiray de na lay zavatra iantefany le izy raha tsy fantatra hoe fa misy firy tokoa moa le olona any fa misy trano firy moa zany izy io fa mila vola ohatrina moa zany zao fa inona le zavatra filan'ny olona ao zavatra ohatr' zay zany ilaina daholo zay rehetrarehetra zay de tsy maintsy mandray anjara daholo moa zany trano rehetra tsy misy akanavaka ohatrotry ahoana zany fomba hoentinareo manao an'izay zavatra zay zany zao ohatrany hoe za zany mponina Antananarivo renivohitra de ina le zavatra iseho zany zao manomboka zao ina mety iseho ao trano tsy maintsy isy olona hijanona avy ao an-trano
amin'ny firina reo mandalo marobe. Faly miarabany mpiano rehetra sy isika rehetra eto amin'ny plateau. Ny fomba anaovana anazy zany dia efa misy ataontsika hoe ireo agent recenseur zany a midina mitety ny tokantrano, ny trano rehetrarehetra misy eraky n'ireo fokotany rehetrarehetra eto Antananarivo ireo zany, andondona ry zareo a rehefa misy mikoaka ohatr'izany koa moa le ola voan'ny coronavirus reny. sisy corona-tsika. Le agent recenseur ireo zany aloha misy fomba famantarana anazy mazava. Manao gilet ry zareo a, efa misoratra hoe fanisana miaraka ny logo an'ny CUA sy ny GIZ ary ny MATP, ary manao badge koa ry zareo, badge misy ny anarany a, misy ny sariny a, ary misy fitompoka avy aty amin'ny commune sy avy any amin'ny sampandrarany etra. Zay zany tena amantarana anazy. Mandeha tsifirifiry zareo reo. Mandeha tsirorory zareo. Ohatran'ny mormon ihany zany. Le akanjo mahasamihafa anazy. Tsisy baiboly any tanany koa. Tsisy ka tablety ny any tanany dia misy taratasy vitsivitsy koa zany. Satria ohatran'ny maheno matsy zay hoe sao dia misy misantoka, satria nisy nanao an'izay le tamin'ny ray amandeha. Misy olona misantoka dia misy maka vola, misy vola takiny ve izy io? Ya, misy aloha mitady anararoatra e, fa eto zay dia tena manamafy hoe tsy misy mihitsiny a vola takina na aloha mandritry ny io fanisana io. Raha ohatra hoe nareo any mahita hoe mitaky vola izy anaovana an'le izy a, tonga dia lazainy amin'ny polisy na any amin'ny fokotany na izay manam-pahefana. Fa zareo reo azo ampandrosoana ao an-trano sa tsy maintsy ao tokotany foana sao dia misy mijerijery hoe manana tele ampandrosoana kafe. Zay mantsy tena olana amin'ity zavatra ity, misy fiahiahina betsaka amin'ny mponina. Ie, tsy voatery hiditra any an-trano ireo agent recenseur ireo na eo ambavahady ary a. Tonga avy mibaroka dia any miresaka tsika. Afaka atao fa kosa tsy maintsy eo anoloanan'le trano izy, ahafahany mijery mombamomba ivelan'le trano. Fa raha ohatra kosa aveo moa miteny le olona hoe mandroso, sotro kafe, sotro zava-pisotro anankiray. Zany nareo mpanao recensement aza misotrosotro asian'olona poizina any ilay izy fahaza makany. Dia tsisy olana izay, efa betsaka nanaovana nidina ifotony araka tamin'ny agent recenseur teo a, ny olona mandray tsara, tena mandray tsara mihitsy hoe midira atao amin'ny salon satria fa tsisy problème mihitsy raha ohatra ka hoe na eny tokotany ao ambavahady ary no azo fatapatarina ve hoe karazan-drazana fanontaniana ohatrany ahoana no tena apetrapetraky ry zareo ireo? Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo a: Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Gino.
ahoana tsara hoe mahazo finday eno eo eo no eo ao amin'ny société générale Madagascar no misy an'izany miaraka amin'ny tolotra vaovao soafone tolotra fampindramam-bola izay ahafahanao mividy smartphone Infinix tsy vitan'izany misy appli SG Connect sy app avy hatrany findainao ahafahanao manaraka ny comptenao na manao virement ihany koa ohatra koa aza miandry tsony manatonaingana ny masoivo société générale Madagascar akaiky anao indrindra azoanao eno eo ny smartphone Infinix Hot 10i. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Tombola Bolo Duo Collector. Ny enina amby roapolo Jolay ka hatramin'ny 2 roapolo Aogositra ho avy zao atao eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga ary Antsirabe vola 1 million d'ariary be zao ny loka voalohany ary bon d'achat Aigle d'Or ho an'ny faharoa, fahatelo ary fahaefatra isaky ny faritra. Komanangona ary fonina Bolo Duo 10 atovy anaty valopy miaraka amin'ny anarana feno adresy Larana Finday ary Alatsao Natiorny eny amin'ny épicerie na magasin Aigle d'Or akaiky anao na ao amin'ny super musique Analakely. Ianao koa diodiny zao ny Bolo Duo anao lay biscuit feno chocolat tsy manam-paharoa. Ahoana koa ty le ty e? Tsy mantsena kandroany mama. Ehe, allo? Dorko Ondeao mama? Vaolana Ino ty? fidiony tsara indrindra lamba mamiratra maranitra aok'izany mikorisa tsara azo ampiasaina amin'ny zavatra maro lamba amin'ilay kalitao avo lenta Dorko mpanjaka amin'ny faharanitana Dorko hitanao ny mpivarotra mahazatra anao. Ilamina tanteraka ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Baobab Bank Madagascar, ny fitaovan'ny mpianatra, ny frais d'inscription, ny écolage, sy izay mety ho fandaniana rehetra, ary mbola maimaim-poana ihany koa ny assurance mandritra ny taom-pianarana. Manatona ny mahasoa Baobab Bank fa hanampy anao izay amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fampindramam-bola manomboka amin'ny 2 hetsy ariary. Ny crédit scolaire Baobab Bank Madagascar natao hanampiana ny ray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Mity hafa miaro tenao ho fiarovako ny hafa tsy mora ary mety maka fotoana ela amin'ny fanarenana tanteraka anao taorian'ny aretina COVID-19 misy fanohanana ara-tsaina sy ny fanohizana ny fandraisana an-tanana maimaim-poana miaraka amin'ireo mpitsabo psikôlôgy hanampy anao hiatrehana izany antsoy maimaim-poana ny laharana maintso 902 raha te hisitraka ny fanohanana ara-tsaina any an-trano ianao misokatra maimaim-poana ho an'ireo olona mila fanohanana ara-tsaina noho ny COVID-19 ny laharana maintso 902 azonao antsoina maimaim-poana avy amin'ny Telma na Airtel na Orange ny laharana maintso 902 ny alatsinainy ka hatramin'ny Zoma amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 9 ora hariva. Raha mila fanohanana ara-tsaina noho ny COVID-19 ianao antsoina 902 tsy irery ianao. Ny orinasa Star ny faritra Boeny ary ny commune Mahajanga dia manolotra ho anao Tournée Star Janga 2021 la destination familiale ny fafito amby roapolo valo amby roapolo sivy amby roapolo Aogositra izao ao Mahajanga ny atoandro ny plage Grand Pavois animation sy kilalao Gino izay azahoana loka isan-karazany ny ariva kosa eny amin'ny bord ny Zoma concours bras de fer arahina spectacle miaraka amin'ny Jaojoby ny asabotsy concours danse Gino arahina fampisehoana miaraka amin'ny Wendy Catalina ny alahady kosa course au viva ny maraina ary ny ariva concours de chant arahina spectacle miaraka amin'ny Samuel isanandro dia misy restaurant kermesse sy karazana animation etan'ny Baron Tag CMC DJ Eloi tsy misy vidibidirana fa voafetra ny toerana consommation obligatoire ajaina hatrany ny fepetra ara-pahasalamana. Bonbon JB, Céline Mlai Befon, Tena Famits. Bonbon Opéra, j'allais tir malefa cantinao, Miss Savdianan, Genoun, Voinzna, Café Noir. Choc Masak Njay, Bonbon Vovo, Amlet tir Tena Manduna B, Miss Tir Vosar Makijan, Navo Madir Sisakai, Kaon, Masak Sats Masak, Arpecto, Light Simis Vinam Noinsun, Mapafana Mnyanj Magatik, Armapagatik Mnyanj Mafan, Anjamone de Wasnao et Tik B Bonbon JB. JB, aina vao isanandro. Tik isa
Amity fidiran'ny mpianatra ity bika dia manome fahafapo anao hatrany mividiana paquet crayon de couleur Bic Kid Saray miaraka amin'ny paquet feutre Bic Kid Visaray dia azo stylo Bic Cristal T ianao. Izany dia ho hitanao eny amin'ny pavillon Analakely numéro 757, 758, 763, 772, 777, 778, 782, 783, 798, 800, 806. Fitaovana tsara kalitao sy maharitra. Azo misalasala miaraka amin'ny Bic e. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Shell no azo antoka satria fitaovana voamarina tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba hanolorana anao ny fatrana solika tena izy.
Mahery enina minitra ny amin'ny valo ora eto amin'ny RDJ enina amby sivifolo teboka eny ialatsiny no ny fatapahana teo noho ny olana ara-teknika manasa antsika rehetra ary anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao. Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampalalam-baovao amin'ny tsy maraina ny talata 17 aogositra 2024 ity. Pejy ny politika avy hatrany no anomboantsika ny vaovao manoloana ny fitsanganan'ny gouvernemanta vaovao ny alahady ariva teo dia maro ireo naneho ny heviny mahakasika an'izany gouvernemanta izany tsy vitsy ireo mpanao politika no niteny sy nijery ny fomba fahitany an'ity gouvernemanta vaovao ity. Anisan'izany ny mpamakafaka politika Andy Randriandohany tamin'izany no nametrahany fa dia efa mamomboka mijery ny taona 2024 ny filoha Andry Rajoelina matoa tena ireo olona akaiky azy sy atokisany no notendreny isana ny ministera tsirairay avy sy ara-dalana aminy mba hafahana manatratra ny vina izay kasainy ny filohan'ny repoblika ho tanterahana amin'izany taona mialoha an'izany taona 2024 izany. Fa hijanona eo amin'ny resaka politika izay antsika sy ny fifandraisana any ivelany niona tamin'ny filohan'ny Malawi Lazarus Chakwera ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara omaly tao amin'ny lapa-panjakana tao Kamuzu tany Malawi tany no nanatontosana an'izany fionana izany. Sambany no nisy fionana teo amin'ny filoham-pirenena Rotota niompana tamin'ny fijerenany izay mety ho fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Malawi ity fionana ity saingy tsy afa-bela ihany koa ny resaka manodidina ny fahasalamana ny fampizara traikefa amin'ny ady atao amin'ny fiparitahan'ny valanaretina coronavirus. Malawi izay isan'ny firenena afrikanina nitondra faisana tanteraka tamin'ity aretina coronavirus ity.
fa saika niroso avy hatrany tamin'ny fifamindram-pahefana ny minisitra nanomboka niny androny omaly iny vitany tetsy amin'ny toekarena sy ny vola tetsy Antaninarenina totosa ihany koa ny teny amin'ny sekretera jeneraly ny gendarmerie teny Betongolo teny torak'izany ihany koa zareo tetsy amin'ny ministeran'ny fahasalamana tetsy Ambohida tetsy itoy amin'ity anio ity moa zany fifamindram-pahefana izany ho an'ny any amin'ny ministeran'ny fitsarana ho an'ny ao ministeran'ny varotra samy anatotosa izany avokoa amin'ity androny anio ity. Eo amin'ny pejin'ny sosialy saika nahita-piakarana avokoa ny fitaovam-pianarana tamin'ity taona ity ho an'ireo ray aman-dreny izay mividy an'izany fitaovam-pianarana izany dia saika nitaraina sy nikaikaika avokoa ny ento manana kely nefa dia nisondro-bidy avokoa ireny fitaovana eny an-tsekoly fitaovana hovidiana ho an'ny mpianatra eny an-tsena ireny. No arak'izany dia voatery tsy maintsy miditra amin'ny fifanarahana amin'ny sekoly amin'ny famenona miandalana an'izany fitaovam-pianarana izany izy ireo fa tsy ho tratra indray mividy hoy ireo ray aman-dreny sendra tafaresaka taminay fa etsy ankilany koa nefa niakatra ihany koa ny saram-pianarana, niakatra ihany koa ny saram-pisoratana anarana, tsy afa-miala amin'ny vanim-potoana izahay ho ny taletsekoly tsy miankina anankiray raha nanontaniana mahakasika ny hoe tsy maintsy nampiakatra izany saram-pianarana sy saram-pisoratana izany na dia eo aza ny krizy fa dia miezaka fotsiny ny mifanaraka amin'ny ray aman-dreny mba hialana amin'ilay fanatotory amin'ny fitakiana ny ekolazy zany rehefa isaky ny fahadimy ny volana dia mba omena fotoana ny ray aman-dreny andala sy hanenjika izany miandalana. Tontolon'ny fanatanjahantena maranantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity teo amin'ny taranja atletisma totosan'ny farany herinandro teo ny fidinana ny tompon-daka ny Analamanga ho an'ny taranja atletisma maro ireo vokatra azo tamin'izany fa isan'ny iraisan'ny ligna Analamanga feo amin'ny federasiona malagasy ny atletisma ny aratsy ny pista iazakazahana tanteraka eo amin'ny kianjana Alarobia satria dia ambaran'izy ireo fa manimba tanteraka ny vokatry ny azakazaka izany rehetra izany ka manaitra ny ministera izay vao minisitra vaovao no mitantana azy mba hijery akaiky an'ity kianja fiazakazahana eo Alarobia ity. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao tamin'ity maraina ity le maika no tetsy amin'ny tantsoroka teknika mpandeha kamaran-dranaby kosa no nanolotra izany ho antsika rehetra mandra-piresaka tompoko lahy sy tompoko vavy. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany rivo baovao isaorana mpandeha kamaran-dranaby ho nitondra an'izay rivo baovao zay vaovao zay azo lazaina fa vaovao nefa azo lazaina fa tsy vaovao ihany satria efa vaovao efa vaovao le izy ka ny vaovao rehefa vaovao de vaovao satria dia ny vaovao andrasan'ny olona zao de le be de be ary misy zavatra hipoaka ty marainy ity efa nipoaka malariva moa zany le izy fa de hoentsika nipoahany amin'ity androandroany ity le izy karatamena aloha fotoana zay mihitsy ary tonga de hoe vao maheno tonga de minna minna le izy karatamena aloha fotoana dia ninna tsy karatamena le izy fa karatamina karatamina nge izy fa mba atao hoe karatamena voatsy niakatakianja hoe notsika eo zay zavatra zay ary de mbola eto hatrany iry zareo avy eo amin'ny commune urbaine Antananarivo miaraka amin'ny produire izay mpiara-miambonantoka mpiara-miasa amin'izany commune urbaine Antananarivo zany miresaka indrindra momba ny resaka fanisana trano eto amin'ity Antananarivo ity zay voalaza teo moa zany fa de ilaina tokoa le izy raha misy ny sampana iray misehatra amina fampandrosoana na fampandrosoana ina na fampandrosoana ina na resaka vary fotsiny arane mba antanina moa zany ny olona eto Madagasikara eto hoe mba mahalany vary firy moa ianao zany ao anatin'ny ray taona tsisy mahafantatra an'izany firy kilao zany vary hoaninao mandritra ny ray taona tsisy mahalala an'izay satria tsisy nanao le fa nady adino firy kilao zany ny vary hoanin'ny malagasy rehetrarehetra io isa taona tsisy manao firy taona fa ny vary tadiavina de fantapantatra eo hoe mila vary toy izao sy toy izao isika kanefa tsy fantatra hoe firy ny vokabary avy riananina firy ny vokabary avy riananina ary firy ny vokabary afarana avy any an-dafy any mbola vary fotsiny zay fa eo amin'ny resaka trano ohatrohatrany ahoana paoziny trano mba jereny tena ihany ny sary amin'ny any velany any misy reny atsiro hoe favelasy reny any amin'ny Brésil iny ary misy an'ireny le bidonville reny any amin'ny Chine iny any amin'ny Inde iny rehefa jerena le izy
ohatra ny mba tsara ny bidonville zareo, tsara ny fahavelasiny zareo. Fa le trano sasiany gasy tena ohatra reny ve zao kotina daholy, ahoana ny fanisanany reny, sa le trano misy tafotolona ihany ve nisainareo? Fa raha vao trano sase zany de tsisy reny kifa janony ihany. Any le fanontaniana mipetraka amin'le olom-pirenena zany le izy hoe afaka mamorona ve le olona hoe manana trano izy, trano vato eo mitafo, nefa misy trano tafotolona eo akaikiny eo mitafo, de nefa misy le olona manana trano tafotolona mbola misy tafo sase koa ao akaikiny eo ihany koa. Ohatratsy ny ahoana fanavahana zay rehetrarehetra zay rehefa tena tonga ny fanisana. Ya, le fanaovana le fanisana moa dia isana daholy, nizany izy io na trano building be na trano farak'izay madinika. Za indray le farak'izay. Fa rehefa zany le atotanisa de efa manisy fanamariana kely le mpanisa hoe ty trano ty ohatrohatrotro zao, na hoe ty trano ty trano hazo kely, de anjaranay ato amin'ny commune fotsiny zany no mahafantatra hoe ty trano ty anie tena olona tena sahirana tena zao, fa ilaina foana zany ny fahafantarana le tena atotanisa hoe tsy hoe akoriny hoe trano hazo kely de tsy ho isaina fa le izy zany ankoatran'le hoe trano zay efa misy moa zany ny formulaire fenona any am'le olona mpanao an'ilay fanadihadiana, ankoatran'le hoe trano fantarina ihany koa ve ny olona ao anatiny hoe inona kay ny asanao azafady, misy an'izay ve le izy ohatrotry ny ahoana fidiram-bolanareo, tsisy an'izany, tsy mombamomba le olona izy. Ny fanontaniana ny tonga zany le agent recenseur anankiroa izy averiko tsara, mandeha tsororoa izy manao fanamiana, mety lehilahy anankiroa mety vehivavy anankiroa de mety lehilahy sy vehivavy, mety lehilahy sy vehivavy, mety lehilahy anankiroa, mety vehivavy anankiroa, tsisy LGBT arakaraky ny fomba fiasan'ny zareo eny amin'ny fokotany eny. Tonga izy manao kaskety, manao gilet, mitondra badge zay tena marininay tsara zay hoe tsy maintsy mitondra badge reo ankizy reo, de mitondra tablette izy, de ao anatin'iny tablette iny misy an'le hoe fiche de recensement, de rehefa manontany anareo izy zany de manontany mombamomba ny trano hoe aiza ny quartier, inona ny lohatranonareo, de manontany koa izy mombamomba ny tompo-trano hoe iza ny tompon'ny trano, iza ny anarany, ny numéro kara-panondrony, manontany koa izy momba ny fampiasana ny trano hoe misy mpanofa trano ve ao anatin'le trano, de manontany izy ny mombamomba le trano ipetrahan'le mpanofa trano. Raha ohatra ka voavalin'ny tompony daholo le zavatra rehetra de tompony ihany no antaniny, raha ohatra ka tsy eo ny tompony de zay rehetra manofa trano sy mampiasa ny trano, de antanina zany hoe antanina na hita maso eo hoe misy asa ve atao amin'le trano, ohatra épicerie, karaoké, bara, de manontany koa mombamomba ny akora zay nanaovana ny trano hoe vita amin'ny brique ve, vita amin'ny vato ve, vita amin'ny parpaing ve, de zay zany tena hoe ankapobeany le fanontaniana apetraka mombamomba n'io trano io. Rehefa vita moa zany le recensement de mandeha makaiza io taremarika io, ilain'ny commune urbaine Antananarivo fotsiny ary ve zavatra io sa miakatra makany amin'ny ambonimbony koa, satria misy zavatra mampanahy an'le olona mantsy hoe ataonareo inona ka izy io, eo le izy satria misy olona matahotra hoe sao de ty mampidikizo anay eo koa. Ny efa nomarina tamin'ny voalohany teo fa atotan-kevitra ankapobeny ilaina amin'ny fitantanana ny tanàna sy ny mponina ao aminy tena tanjona ao anatin'ity atotanisy ty. Rehefa mijery sika de tany amin'ny taona 20 tany no nisy fanaovana atotan-kevitra farany teto amin'ity tanàna Antananarivo ty. Raha mijery tsika zany ny 20 sy ny taona amin'izao fotoana zao de efa mahery ny 20 taona ny tsisy an'izay fahafantarana marina ny tanàna Antananarivo teto, ary izay no andraikitra ny raisiny mpitantana ny tanàna afantatra marina hoe ohatran'izy ty Antananarivo ty amin'ny ankapobeny, azona mandrafitra ny drafim-pampandrosoana mipaikatra ny fotony, anisan'izany ny mety hoe firy ny trano manana fidiovana eto, firy ny trano tsy manana fitaovam-pidiovana eto, trano fidiovana eto, afantarana hoe firy ny trano misy rano eto, firy ny trano misy jiro eto, zany rehetrarehetra zany de azona mamaritra tombana. Zany hoe tsy fantarina koa ny fanaka ao anaty trano hoe manana télé, tsy fantarina ny fanaka tsisy an'izay le izy. Tsisy an'izay le izy. Ok, raha goty ao.
ferimberiko zay fa zay tsisy retsolo ny 339 mitsingana ambangidina be fa fanarana zavaile maiky teo moa zany immédiat ny 96.6 andefasany olona retour ako fa trano krasikrasy tsy haiko na efa nia tsara zay eny miditra fotsiny ako aloha raha tafiditra de izay fa ny resaka izao ny feel good rehefa ny aparatsika no atao ao de karazana fanazarantena ho an'ny rehetra na exercice de diction na exercice de jeu de mots tsara ihany izy ireny ary ny feel good de azontsika enona foana tadiavina ohatra hoe raha alina de azontsika alainy ao amin'ny 96.6 koa ny feel good zay efa nandeha rehetra taloha raha tsy diso fa ny dirako kely moa zany tsy inona moa ny bomba misy minina volitsaka vao marainy ty moa zany bon io moa zany tsy maintsy maresahana ihany fa ahoana moa zany ko de sarkasmako fa ny ankoatran'izay moa zany de ny resaka sary firesahana ihany fa nanaraka ny sary tany Afghanistan moa zany atsika malagasy moa zany ekena fa nisy crise teto amintsika ekena fa nisy niaran'ny roatra de misy koa ny ambotsy roatra de misy ny avoko de misy ny fandoroana misy ny faktifirana samihafa tsika zao ao anatin'ny milamindamindra tsika zao tsy de manino tsara ihany na ara-politika na ara-olombelona na ara-malagasy mijery ny sariny any Afghanistan de mandalina ina ny zava-mitranga fa mahaontsa foana mahita an'le olona manenjika an'le fiaramanidina te tsambikina anaraka ohatrany hoe reny le taxi be le japina reny le izy zay ny aloha zany ny sary manamarika moa zany ny resahana mbola moatsika amin'izao ny teny Macron ny teny Joe Biden tamin'ny fa de vaizy aretina sy ratra ho an'izao tontolo zao ny karazany zavatra mitranga tahaka ny tony ny zanaky ny commandant Massoud ho an'izay matadidy moa zany de efa miteny izy zao endrika mihitsy izy mianaka raha ny fanarahako ny tantara aloha commandant Massoud endry sarotra koa miresaka an'reto arabo reto izy ny endry izy no ny averianany izy ny semita izy ny ohatran'izany manahirana be fa samy mandalina fotsiny ihany de mety ataotsika filgo anaky ny commandant Massoud soatra tompoko ampatsahivina ihany isika fa misy ny lalao jino rehefa avy eo amin'ny valora sasany moa zany miditra ny antso tarby zay ataonareo de entany isika ilalao jino satria jino mpanao fandarana ny orange mbola mpanao fandarana ny jino de misy orange de misy maintimainty de misy fotsifotsy ny ao anatiny ao ka ny commune urbaine sy ny produire mbola mivahiny eto am'izao fotoana zao ny tsara angamba ry zareo misy zavatra maromaro zay tokony ampitaitsika zay anaovana fanadidin'ireo de tsara hoe inona avy izy ireo zany ye mety manontany tenytsika hoe raha tsy eo zany tompotrano fa olo-kafa ny ao an-trano hoe tsy tratratrano zany ny tompotrano de ny fomba fiasan'ny agent recenseur tonga izy raha misy olona ao an-trano kanefa tsy afaka hamaly an'le fanontaniana de afaka maka rendez-vous am'le olona zay afaka hamaly an'le fanontaniana raha sendra ka tena tsy afaka mihitsy n'le olona de misy bureau any fanisana eraky ny fokotany rehetra eraky ny fokotany ny boriboritany anankidimy zany misy andreo agent d'accueil any fanisana afaka sady mamaly ny fanontaniana tsirairay eny anivon'ny fokotany no mandray ireo fanambarana an'izay olona zay tsy afaka tratra tany an-trano raha ohatra koa zany hoe tena tsy ahitana olona mihitsy n'le trano hoe midy be tsisy olona afaka anontaniana mihitsy de manao makena fokotany zany maka information ny agent recenseur de arakaraky n'iny no amenona an'le fiche de recensement ny tianay averina eto de tsy afaka mitaky vola reo agent recenseur reo satria mety manayay tsika mety misy tranga ohatran'izay hoe manararoatra reo misy olona manararoatra fa tena averina eto hoe ny agent recenseur zany tsy mahazo mitaky vola any amin'ny vahoaka ary koa ny tetikasa fanisana de tsy atao anasaziana atsika ka manentana atsika zany amaly sy andray andreo agent recenseur reo amin'ny tsisy ayay zany ao anatin'le izy namako avao amin'ny commune urbaine d'Antananarivo afaka manohy zay afatra tokony apetraka efa voalaza ny ankabeazany fa manamafy fotsiny zany hoe tsy maintsy
tsy maintsy manao famanina famanina mihitsy tsy maintsy manao isakajy mitokana zany manao gilet zareo manao an'le gilet reo zany izy de manao an'le batra de eo amin'le batra jerena tsara fa betsaka zany le pisoloky de le pisoloky matetika manima le tetikasa zay tena anasoavana ny tanàna de zay fotsiny tena tsara amafisina zany eo an'le izy hoe tandremo ny pisoloky jereo tsara le izy raha misy aiay aza misalasala mihitsy ny mampandray ny manam-pahefana. Vaovao be miaraka amin'ny Itel, smartphone A37, le téléphone ho an'ny rehetra. Plein écran HD+, WaterDrop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka hideverrouillena ilay téléphone. Mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, lay safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Vaovao be Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany 3 Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. RDJ 96.6 FM Majanga et Orange vous présente Smile Playa. Smile Playa ce samedi 21 et dimanche 22 août à la plage du Grand Pavois Majanga. À partir de 10h, ambiance Playa assurée par les DJs de la RDJ Style. Live avec Spaven, Missy Saïd, Beach Suba avec Matafit, animation plage avec Eric Honora pour gagner des lots. Prix d'entrée, sourire et bonne humeur. Son et lumière, G-Audio. Boisson officielle, Gino. Passe des vacances inoubliables avec Smile Playa ce samedi 21 et dimanche 22 août à la plage du Grand Pavois. Les RDJ. Orange. Tanko, Urumbatoko, Simenitra Urumbato, safidy tsara ho an'ny fandrenana. Simenitra Urumbato, kalitao tsy manam-paharoa, ahavitana asa tsara endrika, maharitra sady matesa. Drais, sady mirehare mantsy efa vita malagasy. Simenitra Urumbato, hitanao eny amin'ny mpanitsara akaiky anao indrindra. Olsim, manorina mba haritra. Tombola Bolo Duo Collector. Ny 9 Jolay ka hatramin'ny 12 Aogositra ho avy zao atao eto Antananarivo, Toamasina, Mahajanga ary Antsirabe. Vola 1 million d'ariary be zao ny loka voalohany ary bonda chat Aigle d'Or ho an'ny faharoa, fahatelo ary fahaefatra isaky ny faritra. Komanangona ary fonina Bolo Duo 10 ataovy anaty valoto miaraka amin'ny anarana feno, adresy Larana Finday ary Alatsao Natiorny eny amin'ny épicerie na magasin Aigle d'Or akaiky anao na ao amin'ny super musique Analakely. Yanao koa diodin'izao ny Bolo Duo anao. Les biscuits Fen Choco tsy manam-paharoa. Ahoana koa ty le ty e? Tsy nakandroany mama. Hey, allô? Dorko. Ondeo mama. Vaolana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra. Lamba mamiratra, maranitra aok'izany, mikorisa tsara, azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avo lenta. Dorko, mpanjaka amin'ny faharalitana. Dorko, hitanao eny am-pivarotra mahazatra anao. Kubaena kundu. Kubaena fresh. Kubai, be otrikay, mety ho andretra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Ilamina tanteraka ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Baobab Bank Madagascar, ny fitaovan'ny mpianatra, ny frais d'inscription, ny écolage, 6e mety ho fandaniana rehetra, ary mbola maimaim-poana ihany koa ny assurance mandritra ny taom-pianarana. Manatona ny maso ivo Baobab Bank fa hanampy anao izay amin'ny fiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny alalan'ny fampindramam-bola manomboka amin'ny 2 hetsy ariary. Ny crédit scolaire Baobab Bank Madagascar natao hanampiana Andray aman-dreny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao.
ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny foniny, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Menai anao ny fiovana, Baobab plus anome anao ny hazavana. Kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro, TV homme 5000 miasa aminao isanandro. Jiro efatra stelle écran plat raha. Oay, sady afaka hisargena finday. TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro. Antsoy lara 034 11 373 39. Baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Bonbon JB, Céline Mlay Befone, tena famits. Bonbon opéra, j'allais tir malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao, amle tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isanandro. Bonbon JB, Céline Mlay Befone, tena famits. Bonbon opéra, j'allais tir malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray, bonbon vaovao, amle tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana, na voamadilo sy sakay, kahoana, masaky sa tsy masaky, ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka, ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isanandro. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zay ny laran-tabia fanareo miditra mivantana anjaranareo ihany koa zao ny mpiaino moa zany sehatra afaka manontany satria mbola ato ny ao amin'ny nivon'ny commune urbaine d'Antananarivo mbola ato ihany koa ny ao amin'ny miarahaba tompoko. Salamo. Miarahaba tompoko. Gino. Ye. Ilalao ianao nga? Tompoko. Fantaninao anao raha toko mora kely mihitsy ny Gino dia zava-pisotro misy alcool sa zava-pisotro mamy misy gazy. Zava-pisotro mamy misy gazy. Fantanina faharoa, inona avy ireo loka hita eo amin'ny Gino? Loko moa zany fa tsy loka rehefa avy eo anao vao mahazo loka. Manga sy mena sa volomboasary sy maitso sa mainty sy manga? Nafy tompoko. Manga sy mena sa volomboasary sy maitso sa mainty sy manga? Mainty sy manga. Inona le t-shirt hitanao aminay? Maitso kely ny samotan'ny ravinala kely. Volomboasary maitso zany? Ie, marina za miala ary ianao fa nahazo loka dia raisam-bandiaka ao ambadika ao. Mankasitraka tompoko. Ie. Zay mihitsy aliza Larissa le larana moa zany efa anankitelo ntonona teo nareo afaka milalao nareo mbola misy anankitelo zany mbola afaka miteny ny commune président le mec dia afaka manontany ihany koa nareo fa tsy voatery hoe milalao ihany fa afaka manontany nareo satria mbola ato izy telo mianadahy fa dia mbola misy anampiana aloha le resakitsika teo mikaroviana moa zany ty resaka hoe fanisana amin'reto boriboritany dimy ambiny reto satria boriboritany padimy vita tamin'ny fotoana amin'ny mikaroviana fetifity kely. Miarahaba tompoko. Salamo. Afaka miteny ianao. Andro Larissa. Salama, tsy lalao. Tsy lalao aloha fa ampilalao Ampilalao. Ampilalao zay ary. Tsy zany angamba momba le circulation eto amin'ny ville mba tiako amafisina. Maninona indray? Za leo tsika mpitondra tômôbila koa zany lasa ohatrany hoe zatra an'le file anankiray foana le izy. Matetika le arabe efa misy marikazo sao le file anankiroa ohatra dia lasa ohatry mahita zao eo passapito amin'ny rond-point eo juste l'izy lasa tokony file roa izy lasa ray dia lasa misisika eo amin'le ray dolony efa tokony hoe file anankiroa le izy eo zany dia lasa ohatrany entonnoir foana le izy asaky fa misy rond-point dia lasa mitohana foana le circulation zany ny faharoa manarak'izay momba an'le amin'ny lalana rocade igny
sy ny mare masay sy ny akoron-drano rehetra iny le bus sy ny taxi zany normalement tsy tokony ahaka amin'ny côté apovoany amin'ny agauche iny zany fa misery à droite foana satria reny maka olona mijanona foana le fil anankiray koa fil de dépassement iny zany raha mandeha moramora anao amin'iny aloha tsy maka amin'iny fa mba aty amin'le côté ilany fa lasa ohatrany hoe manao dépasse aty amin'ny à droite dépassement aty amin'ny à droite indray zany le olona de lasa rasana sy tampoka indray misy accident de lasa diso le olona nefa misy ny olona tsy tonga saina amin'izany mihitsy hoe tokony avy aty amin'ny côté droite aty mandeha rehefa andeha moramora ia zay mifotsy mba zavatra tiako namana hery io miantso e eny astop njaka avy aty Andranaharika ay hoe raha njaka ay fatako tsara mitsika anao hitako mihitsy vao maraina anao tamin'ny maraina teo vidy mena kely mankasitraka tompoko de Larissa vidy mena kely ok are miferina aminareo zay tamin'le fantana teo manomboka roviana moa zany nio fanisahana araka amin'ny 23 io efa ao anatin'ny fanisantsika zao ary toy mandritra ny 2 volana eo na 3 volana miaraba tompoko anamana tompoko miarabanao saka mba ilalao saka mba ilalao ie fantanina voalohanao ary nisao de laneto any crédit marina sady diso eto Madagasikara ihany no ahitana ny marque Gino ia eto Madagasikara ihany marque Gino mba ovay kely nana ahitana marque Gino ve firenena hafa sa eto Madagasikara ihany averiko fandrono fantanina eto Madagasikara ihany ahitana anazy diso ny fanizany nefa mba tsara fanabe tamin'ny Ramsey dia ahoana manaraka indray amin'ny 4 volana indray any ao fa mahazo ianao manaraka ahitana marque Gino amin'ny firenena hafa ny tena marina fa tsy eto Madagasikara ihany satria za tamin'ny voaloha koa diso moa zany nanao an'izy ity tsy manino zava mbola afaka miverina manaraka salama tompoko miaraba tompoko miarabanao nainga mba ilalao ie fantanina ho anao misy tsiro karazany telo ny Gino cola voasary papay sa cola limonade tropical sa cola voasary makirana garana cola de tropical de limonade ie marina ny vokatra Gino de vita malagasy avy any ivelany tena zay vita malagasy avy any ivelany marque Gino mbola meko chance farany ianao lasy efa tena kely sisy efa tena le lohany Gino vita malagasy izy koa zany tsara mihaino an'le fanazavana Larissa tsara de efa mihomakomana manaraka rehefa sao fantena Larissa de tsy maintsy zao ary fantanina efa miveriberne satria nanomboka tamin'ny 17 volana Jolay no nisy lalao Gino miaraba tompoko manao tompoko salama tompoko manatsanao mba ilalao aiza no ahitana ny vokatra Gino Antananarivo ihany sa manerana Madagasikara manerana Madagasikara marina mitovy endrika amin'inona ny logo Gino hazo voninkazo sa ravikazo marina raha isym-pandeaka mamambadika indray ny anaranao mankasitraka tompoko ny commune ihany koa mbola afaka miresaka foana ihany koa anatin'izay afaka milalao mbola misy tianareo ampina sy amafisina kely miaraba tompoko salama tompoko miarabanao ilalao aizavy no mivarotra ny zava-pisotro Gino eny amin'ny épicerie ihany ve sa eny amin'ny toeram-pivarotana rehetra sa eny amin'ny toeram-pivarotana lehibe ihany rehetra fantanina faharoanao efa teto ihany androany izy ity eto Madagasikara ihany ve no ahitana marque Gino sa ahitana marque Gino ihany koa firenena hafa eto Madagasikara sy firenena hafako firenena hafa ay tsara kosa le mamaly azy aza miala fa raisym-bady ankamaray ihany koa ny anaranao fa namarina ianao dia mahazo an'le loka avy amin'ny Gino mariana moa zany fa ny fandraisanao ny loka ty amin'ny RDG immeuble vita soa dia amin'ny lera fisokafan'ny barao fa tsy hoe amin'ny valo alina koa no voakaty riny efa mody amin'izany efa mody reny sorovrabla zany valo hatramin'ny 4 sasany salama tompoko miaraba tompoko mba ienany radio azafady mbola misy ianao farany raha mahamarina an'izy rehetra mahamarina fantanina anankiroa fantanina ho anao ary izy amin'reto endriny reto no tsy anana ny Gino tsy ananany tavoahangy vera 3 centilitra sa tavoahangy vera 10 centilitra sa tavoahangy plastika 3 centilitra le voalosa le farosa le fatelo le 3 centilitra
Marina. Fantaniana faharoa ho anao a. Inona no teny filamatry ny Gino? Une explosion de saveur ça? Douce et rafraîchissante ça, un goût super fruité. Le voalohany koa. Une explosion de saveur. Marina. Ianao ihany koa nahazo loka farany tamin'ity aza miala fa raisa mbandeaka ihany koa ny anaranao. Mankasitraka tompoko. Malalaka amin'izay nareo amin'ny fantaniana amin'ny commune sy Meraba mama. Salama mama ko lavitra ie. Salama mama. Resaka circulation le voalazan'le ramose teo aloha teo iny ihany ka. Fifamoivoizana, resaka fifamoivoizana fiarakodia. Ilay embouteillage eo anosy zato aloha dia tena mampiteny mona koa e. Miala ny teria Bojatovo zay miditra anosy zato indray tena vao mainka alosa. Ka mangavy ny tompona ndraikitra amin'izany mba hampalakilaky an'le circulation fa tena manatara fotoana mihitsy le izy na dia maraina be ary miala aty amin'ny tanàna. Zay zany mba hiangaviany miangavy ny tompona ndraikitra amin'izany misaotra tompo. Dia mahafinaritra be miaino anareo ao ry Larisa sy ny tary nareo zanako rehetra ao a. Misaotra mama. Mazava tsara mihitsy ny RDD fandarana rivotra. Fa dia mahafinaritra ohatrany hoe eto kaikiketo nareo miresaka. Kony anefa mama lavitra zany. Mama aiza ianao zao? Aiza no misy anao? Aty Ambatomravavy aty amin'ny tany vita atika e. Mba sao zay e. Inan-kanina fotsiny. Fa mbola mampirinetatra hatramin'izao mbola tsy vita ny fampirimana. Aloha fa ho avy zareo fa mbola sao dia ampina. Eny ary fa miantso rehefa anina. Zay fa dia koa dia mirary soa antsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny tsisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny hanasitrana ny tsisalama rehetra koa dia ho salama avy tsika malagasy aby. Tsy hakanavaka manerana Madagasikara sy ny any ivelany. Dia kokoa aby ho an'ny malagasy rehetra ho antsika malagasy aby falongo ray avao atsika e. Misaotra mama. Misaotra mama misaotra. Mama moa zany dia mirary soa malagasy rehetra foana na ny ivelany na ny eto anatiny. Mankasitraka fena. Ny le fantaniana teo hoe hatramin'ny Rovina nanomboka Ovina le fanisana nanomboka tamin'ny volana Jolay dia hifarana amin'ny faran'ny volana Septambra eo. Dia nanomboan'le izy tamin'ny Jolay teo nisy le fampahafantarana ny zaraina isa-tokantrano. Tsika rehetra zany efa tokony nahazo an'izay fampahafantarana izay daholo. Miaraba tompoko? Zany miaraba Papalora marina. Manahoana roa salama. Manahoana papa? Vaovao maresaka. Malaelo anao? Aty amin'ny lokady aty mitondra tomobily dia bana Maria mama avavy niandro teo dia mijanona io tonga dafa mba ihany. Iza indray zany ao anaty tomobily papalora? 406. Ay, tsara kosa zany papa. Dia ahoana? Asiana hira kely sa anao hevitra kely ianao? Za sa tsy lalao Tsy hira koa ve? Tsy hira koa? Indroko eny lavitra le tanin-jazo anaty fosio mataka tsikarako malala no fisaroa totoko ao maty no miantsy lay afatina tetapantsy Ismail Playa bekibeka anao teo afya eo nisika mianakavy maro Satamana iretoerana kini tanana anefa inunasote tsara katakaloko anao rima takatitsara Sotra betsaka papalora metsika tiaka mabetsaka papalora zany hira zay tsy fatako no mihira anazy sy ny titrany. Za tsy nahariatsy mbazafy sy apely raha tsy miany ny fatako loatra vao hirahira taloha vao mihoatra an'ireo dia tsy arako. Tena manimanina ny papalora mihitsy zahay. Aiza ny ravitoto marina zany ka. Sasa manao kokoso manao an'le zavokely koa. Any Ambohimandraka kolony veloma kolona. Babay kolony.
Mivela atao amin'ny commune tsika. Ohatrany ahoana moa zany ny atao hoe vita ny fanisana ny trano anankiray? Ameko ny namako ny famarina azy. Ny atao hoe vita ny fanisana ny trano anankiray voalohany aloha voafeny tanteraka le formulaire na recensement iny. Avy eo koa misy tarehimarika zany soratana zareo amin'ny menamena eo amin'ny varavarana na rindrina le manodidina an'le trano zany ny ahafantarana hoe vita le fanisana. Io zany io ny tena ahitana anazy aty ivelany. De eo amin'le formulaire de recensement iny koa zany tokony manao sonia eo le olona natao enquête zany. De iny tena manamarika hoe vita le izy. Le fanaovana an'le sonia zany manamarina hoe manaiky tokoa izy ireo zavatra izay nolazainy, manamarina ireo zavatra izay lazainy izay voaray an'le agent recenseur tao anatin'le formulaire sy tablety. Zany hoe azon'ny rehetra jerena sy fantarina ve ny vokatra azo avy amin'ny fanisana? Amin'ny fomba ahoana ny afantarany an'le izy? Eny amin'ny barao ve sa misy takelaka sa ohatrany ahoana? Rehefa vita ny fanisana dia toizana rasiny. Vetivety Mirabatoko. Rehefa kely tamotany amin'le avancan'le commune hoe isofina ho an'le tompon-trano ve rehefa vita le fanisana? Kerikiran'le crédit mampipetra tompoko. Manina Ramzay? Zafady kely? Manina? Misy taratasy ve mijanona ho an'le tompon-trano saina zany ve? Zafady indrindra. Satra tompoko afaka tonga dia mamalina raha. Tsy misy taratasy mijanona amin'le tompon-trano zany fa tonga dia valy le fanontaniana toy ihany hoe aiza no ahafahana mahita an'izy io. Izy io zany dia afaka jerena aty amin'ny anivon'ny commune rehefa vita le fanisana any amin'ny volana oktobra any zany. Eny amin'ny commune zany fa ny fokotany tsy misy? Eny amin'ny fokotany atao affichage satria vita ny recensement mety te afantatsika firy mihitsy moa zany ny trano miorina eto amin'ity quartier ety. Mirabatoko. Salamo. Salamo. Miraban'ny mpanoditra fandaharana, miraban'ny vakia. Nenazy eo amin'le fanisana. Dia amoaka isa marina ndraiky izy io sa hoe andehoanja ndraiky ohatry ny mpivarotra amoron-dalana sy mpivarotra zao ny saina tonga de tapaka le izy nanamboatra tsena ny commune tsy atonina tapaka ao anatin'le tsena fa hoe be taty loatra zay zany le hoe sao de fandanimbola fahatany ndray fa zay kavaliana. Sao de hoe zava-poana zany tianao tenena? Efa nomarina teo fa tamin'ny taona 70 tano any nisy fanisana farany teto Antananarivo. Fotoanany zao tena anaovantsika hoe inona marina tena mandrafitra ny ty Antananarivo ty eo anivon'ny ponina. Donc tena azo lazaina fa tena ho tarehimarika tena ilaina tanteraka amin'ny fitantanana Antananarivo tarehimarika izay ivoaka eto. Mirabatoko. Salamo tokoa. Salamo. Tsaka ambany tany amin'le recensement le izy ve le nombre ana trano ve no tena hoe isainao anatin'le izy sa hoe le propriétaire an'le trano kosa zay mitonona ho tompony dia efa zay no anitra mitaky pièce ohatr'izany. Zany hoe ny mpanofa trano, ny tompo-trano, mipetraka ao amin'le trano, ny olon-kafa mipetraka ao amin'le afonenana. Ny mombamomba an'le trano aloha zany tena ilaina fatarana sy ny izany le tompon'le trano. Sy ny ampiasaina an'le trano koa hoe le trano ve ampanofana sa le tompony no mipetraka ao sa misy manao ataontsika hoe le fandraharana ve ao, manao cybercafé na misy orinasa na ohatrohatr'izay. Le activité atao zany no tena izy. Ie mankasitraka tompoko. Zany hoe amin'ny ankapbeany zany ianareo ny tompo-trano no tena anontaniana? Tsy maintsy fantatra aloha zany iza ny tompon'le trano fa tsy voatery le tompo-trano mamaly an'le fanontaniana fa raha ohatra ka tena tsy hita mihitsy le tompo-trano mety le mpanofa trano na le olona sy malala le mombamomba an'le trano eo zany dia mety izy afaka mamaly le fanontaniana fa ny tena tsara aloha zany le tompo-trano. Nareo ny teny hoe ny boribory-tany fahadimy efa vita tamin'ny herintaona na nahoana ny vokatra tao anatin'izay hoe boribory-tany fahadimy izay? Ny vokatra teo amin'ny boribory-tany fahadimy zany dia nahitana hoe maro betsaka, maro ny
ny trano a zay tsy fantatra fa efa mitrangana ara-dalàna teo anivon'ny boriboritany fahadimy. Nahafantarana zany hoe tena efa misy io trano io, trano anankiray zay tsy voasoratra na aiza na aiza nefany a anisany mandray anjara le trano a amin'ny eto Antananarivo ohatrany hoe lakan-drano maloto mivoaka ao aminy, ny fanariana ny zordila mivoaka ao anatiny, zany rehetra zany le mila fantarina mba hahazoana mandamina tsara ny tanàna Antananarivo. Ny araky ny tenenina teo hoe tamin'ny 780 nanaovana recensement farany dia par rapport an'izay sy ny antotanisa izay misy any amin'ny commune dia nahitana 300 ny isan'ny trano dia en plus zany tany amin'ny 5e arrondissement. Zany Miaraba tompoko. Manatsanao tompoko. Hiesaka manafantany resaka le recensement. Inona mety tombotsoa azo ny vahoaka na ny tompo-trano na mpanofan-trano vokatry recensement io satria any zao no mety manarasala ny olona hoe inona amy information akanahitra ndray ve sa inona nefa de tsisy tombotsoa azo vahoaka akory le izy. Misaotra tompoko. Misaotra anao nametraka fanontaniana. Azony vahoaka dia azony rehetrarehetra ihany koa moa zany. Ny tombony mihitsy moa zany no tena antanin'le olona. Intérêt. Indrindrindra amin'le vahoaka. Ny tombontsoa voalohany aloha zany azo anatin'ny mankasitraka le azo ny manontany vahoaka. Raha ny tokony hoe zany ity fanisana ty ohatrany hoe tokony vahoaka no manantona ny tompon'andraikitra amin'ny Antananarivo. Dia amin'ity mitoraka ity zany manala fasahirana le tetikasa satria le tetikasa fanisana zany no mitetin'ny trano tsirairay avy no manao an'le fanisana. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salamo. Recensement ihany no idirako. Ny olana anankiray ane ny commune akataratasy resaka autorisation ana trano efa olana dia amam-bolana maro. Normal ny olona raha manaonao foana atao fotony amin'izay mahampety azy le izy. Zany hoe tokony jerevan'zareo hevitra daholo ny zavatra toy izany. Fa tsy miresaka fotony eo amin'le toerana hoe misy olona manangana tano ny firaisana fahadimy dia tsy fantatra risy. Fa raha te hisa lalina amin'izay izy miezaka mihitsy izy manamora sy manaingana amin'ny autorisation amin'ny fanaovana trano. Zany ihany tenenina. Izay mankasitraka tompoko. Ya. Izy ity moa dia verina ihany fa tsy fanasaziana le izy na fanenjehana ny fanorenana trano tsy ara-dalàna. Dia valin'le fanontanianan'le Ramsey teo efa misy koa zany tetikasa izay arahana miaraka amin'izareo produira ihany aty amin'ny commune Antananarivo manatsara ny io fanomezana fahazon-dalana manorana trano io. Izy io antsoina hoe MATAC. Izy io zany digitalisation ny procédure na permis de construire manaingana anazy. MATAC. Miaraba tompoko. Tsy fanasaziana ozy izy nareo na fanenjehana fa nefa hoe nahoana tsy maintsy mandray anjara amin'ity fanisana izy ity avokoa ny tokantrano rehetrarehetra. Mandray anjara ny rehetra satria zay no afantarana ny zavatra tena marina. Firy ohatra mbola atao amin'ny rivotry izy azafady fa zatsoana aloha. Ohatra akaiky indrindra hoe firy marina ny trano zay efa tonga ny jiro eto Antananarivo. Firy marina ny trano efa tonga ny rano eto Antananarivo. Zany zavatra zany dia mila fantarina, azona manatsara sy mampanakaiky an'le tetikasa rehetra ahitany olona iny fotony tombotsoa amin'ny fisitrahana ny tombotsoa rehetra eto amin'ny tanàna Antananarivo. Ohatra fotsiny zay resahako zay fa maro be tonga hatramin'ny hoe fiarovana ny tokantranon'ny olona mihitsy ve le izy. Zay mihitsy le izy hoe tena ahafahan'le olona miaro ny fananany no azahoanan'izay information rehetra ao anatin'ny fanisana izay. Ary koa araky ny efa voalaza teo hoe rehefa vita le fanisana dia amena le code bâti. Iny code bâti iny ahafahan'ny tsirairay mifanerasera amin'ireo tompony andraikitra isan-karazany isan'izany ny commune urbaine d'Antananarivo. Misy koa ny code.
Live Prod manolotranao duo VIP lay fampiarahampeo body sy njakatiny ny alahady 5 septembre amin'ny teloratolakandro fampiarahampeo 700 irany body sy 800 irany zakatiny ary ny alahady 12 septembre fampiarahampeo 700 irany zakatiny sy 800 irany body samy ao amin'ny CCS Cantamena VIP 50 000 ariary réservation 40 000 ariary billet 30 000 ariary partenaire Sotis Madagascar boisson officielle Big Tapakila eo amin'ny Nectar en 4 tapaka partenaire média RDJ événement live prod Tranoko Orombatoko simenitra Orombato safidy tsara ho an'ny fanorenana simenitra Orombato kalitao tsy manam-paharoa ahavitana asa tsara endrika maharitra sady matesa ndrais sady mireharemantsy efa vita malagasy simenitra Orombato hitanao eny amin'ny mpanjara akaikaianao indrindra Olsim manorina mba haritra RDJ 96.6 FM Majanga et Orange vous présente Smile Playa. Smile Playa ce samedi 21 et dimanche 22 août à la plage du Grand Pavois Majanga. À partir de 10h, ambiance Playa assurée par les DJs de la RDJ Style. Live avec Spaven, Missy Saïd, Beach Sumba avec Madafit, animation plage avec Eric Honora pour gagner des lots. Prix d'entrée, sourire et bonne humeur. Son et lumière, G-Audio. Boisson officielle, Gino. Passe des vacances inoubliables avec Smile Playa ce samedi 21 et dimanche 22 août à la plage du Grand Pavois. RDJ. Orange. Vovô Gino dia zava-pisotro amin'ny tavoahangy vera 10 centilitatra 2,20 monja eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Misy tsiro karazany telo a Gino Cola, Gino Limonade ary Gino Tropical. Donc comme c'est qui fait à présent, c'est quelle est à l'eau, hein? En Ligue 1 Uber Eats. Présent. Ni Liga. Présenté. Ni Première Ligue. Present. Aren Bundesliga. Présent. Yen tanteraka ireo championnat ny baolina kitra manomboka ny 8 aogositra ho avy zao ao amin'ireo chaîne Canal Plus Sport. Aza tarary an, manaova réabonnement mialohan'ny fatapahan-sary dia mahazo ireo chaîne bonus eo ny eo. Les bouquets Canal Plus. Ai. Ahoana koa ty le ty e? Tsena mama. Hey. Allô? Dorko. Mama. Vaolana. Ino ty? Fidiony tsara indrindra. Lamba mamiratra, maranitra aok'izany, mikorisa tsara, azo ampiasaina amin'ny zavatra maro. Lamba amin'ilay kalitao avo lenta. Dorko, mpanjaka amin'ny faharanitany. Dorko, hitanao eny mpivarotra mahazatra anao. Aina bobary amin'ny endriny vaovao fa maninona arany tsara be lay goûter vita amin'ny vary misy chocolat be vitamine sy calcium maro fer mampatsilo synergie Aina bobary vokarin'ny orinasa Nutrizaza miaraka amin'ny chocolaterie Robert. Corès, la qualité est marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires, vous apporte les couleurs qui donnent vie aux créativités, encourage aux travaux manuels et stimule l'imagination de vos enfants. Corès vous assiste dans vos tâches bureautiques et facilite votre quotidien professionnel. Corès, crée ton monde. Menai anao ny fiovana Baobab Plus anome anao ny hazavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro 4 sy télé écran plat raha oay sady afaka hisargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39. Baobab Plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. À le contrôle, équipe Pélican en position, équipement prêt, paré à l'affrontement. Ianao koa atram-pazitona ny fidiran'ny mpianatra miaraka amin'ny Pélican dia fitaovam-pianarana avo lenta isan-karazany toy ny crayon de couleur, feutre, aquarelle, pinceau, cire, colle, stylo, gomme, ciseaux ary blanco mampiasa ny kalitao tsara indrindra miaraka amin'ireo fitaovam-pianarana Pélican fa fahazotona ny mianatra tsy misy toy izany no miandrainao tonga avanganarany amin'ny tranombarotra lehibe sy mpanjinjara fitaovam-pianarana mahazatra anao Pélican.
Bonbon JB filinina milay be foana tena hafa mihitsy. Bonbon opéra zalay tsiro malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay. Kahoana, masaky sa tsy masaky? Ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Bonbon JB filinina milay be foana tena hafa mihitsy. Bonbon opéra zalay tsiro malefaka ny tianao, misy savidianana, ronono, voanjo na café noir. Jok masaky indray bonbon vaovao amin'ilay tsiro tena mandona be, misy tsiro voasary makirana na voamadilo sy sakay. Kahoana, masaky sa tsy masaky? Ary pecto, lay tsy misy vina aminao intsony, mampafana amin'ny andro mangatsiaka ary mampangatsiatsika amin'ny andro mafana. Andramo anie dia ho azonao tiako be bonbon JB. JB, aina vao isan'andro. Rehefa mba mivoaka any ianao dia aza adino ny savony a. Ok. Ay, oka aloha vetivety. Fa misy sinona? Dia mba hividany savony fanasam-bilisy vovon-tsavony anasan-damba kokay. Ary raha tonga dia savony Zanta no vidiana savony amin'ny endriny lava kokoa, milanja 700 grama, azo ampiasaina amin'ny vatana, anasana lamba na anadiovana ny kojakoja ao an-dakozia rehetra. Savony glycériné, manadio sy mandroatra tsara. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Canal Plus, naiza eto Madagasikara. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra miome. Tena rivotra matotra koa zao aloha ty fa tsy mome. Rivotra matotra mihitsy ty, so dia misy miteny hoe kartamine io ty. Ray karatra mena mantsy. Mbola hita aloha ny commune. Teny famaranana kely fotsiny hoe inona no tena tombontsoa ty tetika asa fanasana ity zany. Raha omentsika saritsara tsaina le izy zany hoe inona no tena zava-dehibe le atotanisa izay ho azo ao anatin'izy io. Raha hoe maka ohatra talatala kely hoe raha ohatra ka hoe tamin'ny fanisana moa tamin'ny 7-10 no nisan'ny fanisana farany. Raha tamin'izany ohatra hoe misy trano anankiroapolo teo amin'le tanàna anankiray, teo amin'le fokotany anankiray ohatra. Dia raha manamboatra le fotodrafitrasa zany ny commune dia manamboatra fotodrafitrasa izay ataoko hoe atonina ho anina trano 300 zany satria mba mijery no avy ihany. Ankehitriny kanefa rehefa atao le fanisana hita hoe efa misy trano anankizato eo ohatra, tsy mety tsony zany ny habean'le fotodrafitrasa eo fa tsy maintsy atao ngeza kokoa. Dia rehefa manao any orinany dia tsy maintsy atao manarakaraka an'izay. Zay zany tena anisan'le hoe tombontsoa ahafahany commune zany manao planification sy ahafahany manamboatra ny pekadiny mba hanasoa ny vahoaka kokoa satria raha ohatra hoe samihafa zany ny tetikasa entina atao raha ho an'ny trano anankifolo sy ny tetikasa ho atao raha ho an'ny trano anankizato ohatra. Dia zay no tena hoe tombony amin'ity fanisana ity. Raha tokony izy diso zany tao anatin'le fanisana zany hoe any amin'le efa le mivoaka amin'ny takelaka izy dia misy mbola azo anaovana fanisiana ve? Raha ohatra ka mandritra ny fotoana ny fanisana dia araka ny efa lazaiko teo hoe misy bureau ny fanisana eny anivon'ny fokotany tsirairay. Afaka raha ohatra ka tonga saina zany ohatra ny diso le zavatra nataoko niteneniko teo dia afaka manatona ny bureau fokotany iny ianao fa manao fanambarana hafa sy manaso ny vaovao zany. Fa raha ohatra ao aorianan'izay eny amin'ny commune urbaine d'Antananarivo dia misy an'izay service zay no anaovana fanambarana fa afaka koa hijerena hoe marina sa tsy marina sy afaka manova an'izay fanambarana izay. Izany hoe andraikitry ny commune tanteraka mihitsy zany amin'io resaka hoe fanisana trano eto Antananarivo. Ya, commune zany andraiky ny commune le izy fa miara-miasa kaiky amin'ny tetikasa produire izay tantanan'ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy tetikasa GIZ avy amin'ny coopération allemande. Reo zany tena hoe mpiara-mombonantoka ao anatin'ity tetikasa fanisana ity fa no misitraka anazy dia ny commune Antananarivo. Mazava ve? Ie, mazava ve fa nitondra le vaovao ve mpandeha kamo? Vaovao ve? Tsy vaovao fa resaka baolina. Tsy resaka baolina fa resaka sport mihitsy sady
toizantsika ihany resaka sport zany lefa tsika tany anaty vaovao teo iny resaka kianjana larby iny tsy hoe eto ny commune dia isan'ny commune dia atakena ny commune fa tena tsy malala ny kolona atleta iraisam-pirenena malagasy tapaka ny tongony no io kianjana larby io ihany potika le kianjana larby latsaka tao anaty lavaka le atleta am'le miazakazaka be iny tena mampalahelo atleta mbola manano avenir ohatra reny efa tapatongotra amin'izao fotoan'izao io zany le anarana an'le ministera zao hoe samy tompona andraikitra na commune ma stade municipal na larby io commune tompona andraikitra voalohany fa na izany ary tsy afaka miala koa ministera commune raha mira sa tsy mahay mira izy satria Julio Iglesias nge ohatr'izany no tantarany nalary ohatra nisy voany tany amin'ny tongo tany fa nanao baolina le ry taloha dia lasa mpihira manazy izy nge mety mbola iveriny mbola iverina fa tsy Julio Iglesias tsy ho taraikitra teraka eo fa za kosa aloha tena nanatrika nijery nanao ny zay moa le hoe mialatsiny le manao couverture le championnat zany nidana tany tamin'ny farany herinandro tena tsy haiko sanatriny zany andeha zao championnat national dia tsy maintsy mbola eo ndray no iazaka fa le atleta kely tia mandeha ohatra talisa le alika le somary mivilika sanatria tsy mavilika aloha tady an'le hoe aizany tsy misy lavaka zay mihitsy ho tsetse manabirika ngamba zay foana manko mazatra na reny arabe reny arany fa tena resaka maty hoe jereo mahakasika ny kianjo io andray jeu des îles tsika amin'ny 2023 azandrasana an'izay kosa le fanamboarana an'io fa be dia be zavatra miankina amin'io tsy ahita résultat amin'io tsika ny atleta raha misy any isan'ny sport nanome vokatra voalohany any firenena ampo 17 ny fanatanjahantena dia ny atletisme tsy amerina an'le tabataba be an'ny haltérophilie tamin'ny fotoan'andro ny ahako fa azandrasana misy zavatra mahafaka marary be anankiray indray vao ikropaka anamboatra an'io tsika fa sady ny atletisme ary bandy akama anisan'ny bazin'ny sport mihitsy rehetrarehetra mihitsy ohatrany zavakanto ihany zao ny teatra ny bazin'ny ara rehetra tena marina zato isanjato fa anankiray mahakitikitika alohako zala ona fa ngai fa nisy resaka hoe miverina amin'ny fiainana normal dia hoe avereny dimidimy koa ny sezany anaty taxi be fa nisy lalàna voakan'izany hoe sisy an'izany fa tsika moa le sarotra fehezany tena alizana efa lisa manao dimidimy dia mbola manisy mitsangana za am'ireny tsy mety mamea hoe mitsangana kely am'sy ametrana seza za tsy mety za tsy tonona taxi be fa zay malala hoe sy bandeka mamody dia kopelisa zay mahino fiambadika sady nejana amin'izy koa ngery bandeka misy zala rehefa amin'ny hariva zany mbola tsy feny tsara koriny dia tsy tanteran'le olona tsy haiko hoe aiza izy zany vao maka an'le olona riva le olona misy mivezatra tondra enta mavezatra avy nianatra avy niasa manenjika linina manao an'io fika maloto miainga le rony olona enina ny raisiny tonga dia lasa izy mandeha dia hoe mba mampalahelo le ny andalany fa ny ampiasana zany fanontaniana tiako apetraka hoe misy terminus ve eo anosy eo haiko indray zay mpiodana eo zay le misy an'le maitsomaitso reny mpanao an'izao eo dia misy an'le maromaron miodana zany eo ihany farany any efa jerenao le plaque tsy eo zany tsisy terminus zany eo anosy ranga tsisy terminus zany eo anosy ohatran'le hoe misy terminus ve eo amin'ny vato be tsisy terminus zany eo amin'ny vato be any vasa kosy ny terminus ho an'izay bus avy any vato aloha zany teneniko eto tsisy an'izany eo nany eo fa anana le rony dia miodana dia rehefa very le rony tsy fantatra tsony zay ao anatiny eo reny zany le hoe zavatra kely nefany tsy vitantsika manaja azy maika fa raha hoe zavatra ngeza ary mampanahelo angelo le izy za tsy tetena le tentsolo hoe toe-tsaina satria moa izy rakoto zay io nge tsy resaka te-tsaina zany io rakoto ara fa le fanajana zy le hafa mihitsy zany dia efa tsy tenena tsony hoe zany hoe amina mpandesina sy réserveur sy ny chauffeur moa zany indraindray any vao tena hoe tafiditra ao anatin'le izy fa ny mpandeha ihany koa misy maniratsira ny réserveur ihany koa misy maniratsira tsy alao hoe mifanaja fotsiny any satria matoa ianao zany mandeha bus ilainao io zavatra io matoa koa ianao manao an'io asa io dia natao anala fasahirana ny zay mihitsy raha resa ary efa mba tenena mba misy akisana kely fa tery dika zany tsy hoe mandeha any laha taxi raha tsy manaiky anana taxi hoe dimapolo sy eninjato ny frais mba sahirana kely izy mba to tery eo ianao angeza ve dia mba misakisaka kely dia am'izay mba tsisy mifanambady
malongoza loatra mihitsy mitaingina taxi be. Iza zany tianao tenena anatina zavatra. Za tsy miteny anao. Tsika sy anao raha mipetraka dia ampiana strapota. Tsy maintsy misy strapota. Miferina kely amin'ny resaka fanisana teo zahako misy manontany manko ato ny olona ato amin'ny vantana ato na direct ato hoe izy zao manana trano eny amin'ny 5e arrondissement nefa zao izy vao maheno an'izany nefa hoe vitany eny amin'ny 5e. Ie, ny mety hoe trano vaovao nga zany sa hoe trano mety tsy hita tam'le 5e fa ny fanambarana trano dia afaka ataony tsirairay tompo-trano io eny anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo hatramin'ny 15 ny volana oktobra any taona. Dia manasa antsika zany izay ohatra eny amin'ny 5e arrondissement tsy voaisany tranony tamin'io voalohany iny le échantillonnage natao iny zany dia afaka manatona ny commune urbaine d'Antananarivo izy manao fanambarana ny tranony. Trano fivoahana raha misy loza ve izay? Trano marina mpandeka fantaniana anankiray avy amin'ny Adana Michel hoe tsy maintsy amin'izao fotoana ny fialan-tsasatra zao ve no nanaovana an'ilay recensement zahay zao tsy hany manao vacances aty amin'ny province ny olona napetraka ao an-trano tsy voatery havaly ireo fantanianareo. Ie, raha ohatra ka bonne vacances aloha hoan'izay afaka manao an'izay dia bonne vacances ataovy tsara vacances fa raha ohatra ka tonga nareo tafaverina amin'ny volana septambra ohatra satria ny fanisana araka ny teneniko teo hoe hatramin'ny faran'ny volana septambra dia afaka manatona an'le bureau le agent d'accueil ao amin'ny fokontany afaka manao an'izay fanambarana izay. Raha ohatra ka moa zany ianao tena tsy tratra nandritran'izay fa tena mamy loatra le vacances tany dia nijanona elaela dia afaka araka ny teneniko teo afaka manatona ny commune urbaine d'Antananarivo manao an'izay fanambarana izay. Raha tsy tafiditra tao anatin'ilay fanisana ve zany tokantrano anankiray dia mety misy sasy tsy hoe afaka herintaona roa taona sa hoe tsy misy ny sasy fa fanentanana foana no ataonareo. Ka tsy misy sazy zany izy io tsisy hoe tsy voaisa ny tranonao dia voasazy fa afaka manao fanambarana foana aty amin'ny commune zany. Izy io koa raha mitokony ho izy zany amin'ny fampiasa hoe itony teknôlôjia avy lenta tony tsy tokony hisy zany le tsy fanisana vita amin'ity andiany faharoa sady farany ity satria raha ny fomba fanaovana anazy dia misy le atsotsika hoe image par satellite dia l'image par satellite io zany amin'ny alalan'io image satellite io nahitana an'le trano dia efa voazarazara daholo zany reto avy misy trano dia efa misy numéro kely daholo ireny trano ireny dia tokony efa voaisa fotsiny verina kely le fantaninany napetraka Larissa teo momba n'le hoe tsy voaisa ny trano mba ahafantarana hoe voaisa le trano satria tokony misy an'le soratra menamena kely hoe code batine zany napetraka ao amin'ny adresse kely napetraka soatan'zareo amin'ny lacret menamena zay le izy iny amin'le trano na misy plaque napetrany zay nahafantarana hoe voaisa le trano satria mety nisy namala le fantanina teo nefa nisy teo fa mety tsy fantan'le tompony mety tranga misy koa zay. Ie, ao anatina izy agenda moa tsika izao dia entsika amina pub hoe Smell Playa Majunga ho an'izay mbola tsy nanao vacances na efa andy andraso any fa efa tonga any amin'ny 1 sy 2 ny volana ozana eo amin'ity faranty-herinandro ity tanterahana any Majunga eny amin'ny Grand Pavois izy io dia ahitanao Anis Maven sy Monsieur Saïda animation erahana amin'ny Erika Sonora misy zomba ihany koa erahanareo amin'ny Madafita dia misy any Erika Sonora moa zany afaka mampilalao anareo tsara amin'ny fotoana io manomboka amin'ny 10 maraina izy io no manomboka dia ahitana an'izay ny amin'ny hariva moa zany efa ianareo ihany fa clubina irahana amin'ny DJ ny RDJ Steam. Veriko teny Larissa Claudine irahana amin'ny DJ ny any. Anjao fa misy miandry be hoavy ahita Larissa ihany tsy le mahazo indray zany zavatra tenenao zany. Maly nanao ny fanarahana ela fa nanao fanarahany Mathias Tandremamy ny ao PSG zay zany izy vao nanao signature na contrat nanao fifaniavany amin'ny mampilalao matianina azy satria teo izy mbola atao amin'ny centre de formation fa dia mpilalao matianina izy zany zao manana roa taona izy ao amin'ny PSG afaka maka bagazy tsara le reo sady zany aloha ny ao amin'ny place le refa courage be
tena miara milalao amin'ny Messi sy Neymar zany. Miara milalao amin'ny M&M. M&M. Tena tonga de M&M be. Ataoko. Messi Neymar Mbappé zay le dikalis de Kotara tsy nangalatra unité centrale akory. Ya, sao de zay resahana zareo. Ny olana dia de zay tsarina tsy miaraka amin'ny arina misy laiso e. Tsy mahay laiso tamin'iny aloka. Tsy maika, efa nataony lasary izy omaly fa tsara. Mbola misy miverina manontany ato ny avy amin'ny commune sy avy amin'ny produire hoe raha tara amin'ilay fanisana ve afaka manatona ny fokontany sa eny amin'ny commune na sa aiza no tokony anatona raha tara ao anatin'izay hoe fanisana izay. Verina manontany zany izy. Ie, de arak'ilay valiny teo ihany hoe raha mandritra n'ilay fotoana anaovana fanisana raha dika hoe fin septembre zany ny tenenina teo dia afaka manatona tsara ny bureau an'ny fanisana eny anivon'ny fokontany. Raha ohatra ka ao aorianan'izay dia eny anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo. Fa ny tianay ho tenenina farany angamany alohan'ny amelanay anareo hoe raha sendra misy fanampam-panazavana izay tsy voateninay daty eto dia eny amin'ilay fampahafantarana izay efa nizaranay isan-tokantrano ireny misy numéro téléphone afaka iantsoana. Misy numéro téléphone par arrondissement zany afaka iantsoana dia afaka mamaly izay fanontaniany tsirairay na hoe sendra aiay araka ny tenena teo hoe misy olona manararoatra hoe hanao fanisana izy nefa ny andeha hangataka volana anao zavatra hafa. Raha sendra misy cas ohatray mampiaiay atsika dia tena manentana mihitsy izay atsoy ireo numéro téléphone ireo na manatona ny fokontany misy an'ilay bureau an'ny fanisana na koa toa dia miantso ny police nationale, police municipale fa averinay eto hoe tsy andeha hitako vola ny mpanao fanisana sady tsy anasazy. Dia mikavana olo anao mpanafatsana vao tafiditra trano dia fiziam-poko eny am-pandiniky. Dia adinika misy koa ny site internet ny produire dia misy anglais ao hoe contacter na hoe misy fanontaniana doléance izay ho ataontsika dia misokatra ny site internet ny produire koa afaka anaovantsika an'izay. Mankasitraka Madame Mirana, mankasitraka Monsieur Talé. Check anao. Monsieur Yadza. Monsieur Yadza io. Talé daholo manko raha tsy fantatra. Rahatsoanareo e. Mankasitraka ny avy amin'ny RPB nitondra izay fanazavana feno izay teto amin'ny fandaharana rivotra tena hoe feno mihitsy moa zany izy satria ny ankabeazan'ny fanontaniana kosa efa tena hoe voavalin'ny zavatra. Sady nazava tsara mihitsy andra Larissa. Nazava tsara mihitsy amin'ny mahakasika an'ity fanisana eto amin'ny ivon'ny commune urbaine Antananarivo ity. Efa resaka zondakely ihany koa Larissa teo dia ampatsahivokely ihany koa ny fiarahana amin'ny zoma zao ilay fampisehoana izay rahan'ny Mario azafady Siri Latina Oganga izay misy an'izay dia etsy amin'ny Caribe Hotel 26 Analakely izay eto akaikaikintsika eto zany Tambady akila ato ny zoma zao manomboka amin'ny 7 arivo. Mbola tafiditra anatin'ilay hoe manala azy vita baka ihany koa moa ty akoatr'izay ma hoe show live acoustique anazy zay dia manasa antsika rehetra amin'izany. Ohatran'izay ihany koa efa lasa moa zany le duo Anjakatiana sy le duo tsy haiko le duo efa lasa ve le duo Anjakatiana ohatran'ny tsy naraka an'io tsy manko tata dia tsy ay tata efa lasa koa mbola amin'ny septembre akaiky mbola amin'ny septembre le duo zao nafa zany dia efa miomana amin'ny Njakatiana sy Body na Ibody sy Njakatiana satria dia misy an'ileo 700 isan-jato sy 700 isan-jato Njakatiana dia 300 isan-jato iran'ny Body zanakam-panarato Sipinakoram-bato tsy raikitsolo le tamin'ny fotoanandro sao dia zavatory misy karatamena eo koa fa mandritra ny Ismaël ny Majunga no misy ihany koa ny tontolon'ny baolina kitra manomboka koa ny premier tour ny Ligue des Champions zany premier tour de vite amin'ny éliminatoire ny Ligue des Champions ny mikanjara be mananjara miara-dalana ny daholo sady manala azy midansa ny ariva mijery baolina avy mijery baolina dia lasa makany amin'ny ny Ismaëlina moa Ismaël Playa ay fa en français Playa fa sao dia Praga ay Praga bonbon Praga mahal za vao saiki te mihitsy ry akam iny ray fête de l'amour ray lava le série tsy za moa zany taonay mpanaraka an'iny aloha efa maty tamin'ny 2007 zao iny mbola mitovy foana ary tsy haiko raha mahita azy any an-tany ohatrany hoe film gasy fa ianao bandaka masoko
Tena mety avita ihany zay am'tramo Mety mahavita ihany tsika ka. Nisany zaho aka le atao sotsolo le panipanotro le tonga de tekateka Fa mafisy kely vetivety olo le boty le nataontsika teo ary. Le boty sy njakatiana le duo moa zany resahan'ny bandiaka mateo sa la resahan'ny teny aniny amin'ny lahady 5 volana septambra izy iny 2024 manomboka amin'ny 3 ora tolakandro ka amin'io fotoana io dia boty sy njakatiana 170%, boty 30% ao anatin'izany. De ny mazava hoe zany resako zany sa tsy mazava tsara. De eo koa ny lahady azonareo lahady 12 volana septambra manomboka amin'ny 3 ora njakatiana boty de 170%, njakatiana 30%. De misy sesika tameny izany ny karatra de efa mivoaka azonareo jifaina etsy amin'ny nectara akaty tapaka. Manaja fepetra moa zany? Manaja fepetra ara-pahasalamana hatrany. Melanelana ray mety sa Zay mihitsy. Raha ny mpivarotra i mpandeha amany antanina dia hoe ny hena zany fanjifan'ny olona ireny arivavorona reny, aritava na ny kasibosy. Tsy hoe inona mahatonga izy nefa tsy mbola nisy fanambarana tena nalefa mihitsy ny hoe efa afaka tsy manao fa dia ny vidiny kasibosy hoe ny tsena eny tena midina be. Ary azatsy tsy fantatro fotsiny kosa aloha hoe mampiasa an'ilay lamba daholo kosa velony misy atokantrano ka mety hoe mampiasa. Misy mampiasa fa misy koa nefa ny tena minitsy manao tsotro zao tsony. Za tena miteny anareo fa tsy mbola nisy ny teny ofisialy teto fa resaka ny resy ny corona mbola tsy resy mbola mamono. Tsy mbola mijanona io ary mbola mitombo. Jereo tsara fa ny Afrikana nge fa miomana ao miomana amin'ny fidirana amin'ilay hoe andian'ny fahatelo. Avy ny vaksiny efa manomboka androany aloha ho an'izay tsika rehetra averina foana ihany, averina foana hatrany. Ho an'izay efa nanao première dose fatra voalohany avy hatrany dia eto le karatra kelinareo iny mandehana manatona ny vaccinodrome ataoviny vaksiny ho an'ny deuxième dose zany AstraZeneca mitovy ihany zany na Covishield i AstraZeneca ihany ngeny nanao Covishield dia mitovy ihany zany tsy maka izy io andana tonga dia ataovy ny deuxième dose nareo fa aza mifampiandry eo aza miany amin'ny ora fa zay mbola tsy nanao première dose mbola mila misoratana raha lesany fa danja koa le hoe tena misy manana karatra nefa tsy vita vaksiny. Eno zany nge dia efa sokajiana amin'ilay hoe fo usage de fo osoka ohatsa gaga ihany fa ahoana koa raha anaty misy izany zavatra zany tena zaho mba gagy ohatra manao tantara maro antsika sy mpandeha eo mihitsy mitsy ragaty mahagaga ana mba miezaka mianatra reny fiteny reny za tsy hay ie papa vacances iarahanareo amin'ny Goteliba eny resaka fotsiny angefa feu d'artifice izy io dia mamotantsika any Tomasina dia kabare zany iarahanareo amin'ny Goteliba ny zoma fa 17 volana aogositra amin'ny 7 alina ny vidim-pidirana amin'io ny tsotra 2 alina ariary ny réservation kosa dia 3 alina ariary le mamotantsika indray dia ny lahady 20 volana aogositra any Tamatavy daholo any izy io amin'ny 2 ora hariva 2 ora tolakandro irahana amin'ny momota raha zaza mihoatra ny 3 taona izy dia 5 ariary dia raha olon-dehibe kosa zany izy zany hoe mihoatra ny 12 taona dia 2 alina ariary. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia tia ny laharan-tarobia 034 12 366 21 na ny 034 19 175 53 zay ny Goteliba sy momota zay any Tamatavy any fa akoatran'izay ihany koa nefany dia misy ihany after work ao amin'ny akory Tarkajoary tarika fa mbola tsisy daty Tarkajoary food court Gourdiga ny misy daty fa za koa zany tsy mijery ny zoma 10 septembre mbola tsy maky lavidavitra kely fa zao nareo dia efa miomana zany amin'ny 7 ora sasany hariva izy io dia mividim-pidirana mirary dia mirary 2 alina ariary monja fotsiny nefa dia tena hoe Tarkajoary no hojerenareo miaraka amin'ny vazivazonareo miaraka manalana rarerahana satria dia zoma moa zany izy io ny laharan-tarobia 034 49 767 08 na 034 07 512 16. Le resaka lista bariary zala zao aza sina problème io e za zany tsy nitsahatra miteny hoe menimenina betsika tsy mitovy an'le tamin'ny taona 7 tsy mitovy tsony le préparation club sy ny préparation bariary
tamin'izany andro club zany misy an'izany ray volana manao entraînement foana ny club manomana match amin'ny Zambie fa tsy zao efa manaraka an'ilay calendrier-ny FIFA itsika avoaka fotsiny aloha le liste de ho jerenina le tanjaka le bandy isaky le club fa izy io mato mbola tsy nafa le liste ngefa ny atana ampanazatra any fa araky ny teny vaovao teo anivon'ny fédération omaly ny filoha lefitra no nyteny an'izay dia mbola misy fandaniana kely misy hojerena ao anatin'le liste zany fa ho avoaka tsy ho ela fa tsy midiko zany taraiky be le fiomanana le daty fiomanana zay daty apetraky ny FIFA ihany natomboka amin'ny fiomanana tsy haiko izay sivy amby maneke fandaminana manekeo afandaminana 30 aogositra angamba vao miditra amin'ny fampivondrona antsika zay ny avoaka ny FIFA de zay ny arahany fa ny joueur tonga hanomboka regroupement inge joueur efa en forme fa tsy joueur tsy nanao match efa manomboka nge saison any andafy ny akamaroan'ireo joueur mety misy bandy vaovao hiditra ao anatin'ny bary tsy fantatra bandy amin'ny forme ny tonga eo fa tsy ohatran'ny esgotara hoe ampianarina manipitosy bata unité centrale sy ilay sopa fa tokony hoe mila fanazavana fanampiny anony am'le resaka vaccine pandekama zany hoe mba mangataka ny olona mba isiny ohatrany reny natao docteur manitra reny andrasy fotsiny evatsika zay rapitsy de ho avy eto tsika docteur pandekama rapitsy tsy de tena hoe omena tsiny foana tsy azo omena tsiny mihitsy ny olona satria mila inona zany tena zany resaka assurance reny mila assurance zany ny olona makasika an'le hoe Covishield sy AstraZeneca io makasika ny vaccine io mihitsy satria betsaka ny fantanina mipetraka ny antsain'ny olona tsirairay avy hoe anahoana na de efa hoe ny sasany ary efa any amina resaka rappel ny sasany mbola voanao resaka fandresen-dahatra zany marina mihitsy aloha zany satria ny olona fantatro le ahian'ny olona hoe arakaraky ny anaovana an'le vaccine ve le manao an'le vaccine nge tsy midika hoe tsy ho voan'ny corona tsony zay aloha fa tsy tonga kosa any am'ilay forme grave tsony ianao aloha zany hoe mety tsy hahafaty anao tsony zany le corona zay moa zany ny zavatra anankiray apetraka kosa misy maka sasany pandekama miseho milay be mihitsy vao vita vaccine zay tsy anao anyanina zay efa vita vaccine zay nga matahotra any tsony ialahy rakodara tsy mety ho mety ho vo ihany fa tsy tonga any am'le forme grave intsony mariana foana aloha zany fa vaccine tsy terena fa tsy terena le fa za fotsiny fa tsy hoe elikika le mpiara-miasa rehefa tsy manao vaccine zay fa za fotsiny zany le izy satria io koa misy ny hoe misy somary fanadadina kely ataon'ny mpitsabo angelo zay anao vao tsondroma tonga de hoe avianao aty aiza ny tananao izy antinao tsondroma anilany sany anilany ohatry zao rehefa le mafaty baolina Verome Tsino Larisako inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa efatra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault nifandarana nefa dia tsy miala misafy nefa rehefa iny zay manasa olona alasinainy taratana lavilaka misy masaboky manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelone na tianareo foana mahasana ny tontolo mpiainanao Orange. Savony Zanta, savony fampiasa amin'ny rehetra. Premier plus, dans la vie, il y a les premiers. Live Prod manolotra anao duo VIP lay fampiarahampeo